Toy izao indray ny vaovao mahakasika an'ilay rivodoza gezany amin'izao takariva izao tamin'ny fotoana ifampiresantsika zao dia tany amin'ny 20 kilometatra atsinanany Toamasina misy ny foiben'ity rivodoza ity. Raha ny tanjakany dia mitombo hatrany zany miamahery zany satria niakatra hatrany amin'ny 5.90 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra hatrany amin'ny 700 kilometatra isan'ora manakaiky ny ivony. Ireo rivotra mafy be ireo aloha amin'ny ankapobeny dia saika mbola any an-dranomasina no tena ahitana azy fanaizana zany. Ny apahany kosa amin'ny rindrindraona izay miaraka amin'ity rivodoza ity dia efa mipaka any amin'ny faritra atsinanana efa mafy araka zany ny rivotra, eo ihany koa ny orana izay hoentin'ity rivodoza mahery vaika ity. Raha ny vinavina zany eo anatin'izay dia afaka ora roa na adiny ray sasany eo dia tombanana miditra tanety izy any amin'ny distrikany Toamasina faharoa hatrany moa zany no idirany an-tanety raha ny tombana hatrany. Ny filazana loza kosa manoloana izany dia mbola mijanona ao anatin'ny filazana loza miloko mena tanteraka zany zao ny faritra atsinana sy ny faritra Analanjirofo zany hoe loza mitatao zay ary faritra Alaotra Mangoro, Analamanga sy Betsiboka ihany koa dia mampiatra ny fepetra mifandraika amin'izay filazana loza mitatao zay satria aoriany fandalovan'ity rivodoza ity any amin'ny faritra atsinana moa araka ny efa natsitika teto ambenimbeny dia hiazo ny faritra Alaotra Mangoro izy ary mety andalo ihany koa ny faritra Analamanga tombanana vokan-dranomasina moa izy any amin'ny faritry Melaky na Menabe any ho an'ny andron'ny alakamisy vao maraina be na ho an'ny rapitsoaly zany. Ao anatin'izay dia mbola manakery hatrany ihany koa zany ny filazana loza manambana ho an'ny faritry Vakinankaratra, Borilavy, Tasy sy any amin'ny faritry Melaky ary ny faritry Menabe toa izay koa ny faritra Ambatsoa, ny distrikan'ny Befandriana Avaratra ary ny distrikan'ny Mandritsara. Foana kosa ny filazana loza ho an'ny distrikana Antalasy ny any amin'ny distrikana Andapa. Izay indray ny vaovao azo ifampizarana amin'ity takariva ity aloha zany mahakasika an'ilay rivodoza gezany. Misy foana moa ny vaovao apitaina raha toa ka misy fiovana mahakasikasika izay. Ny fanentanana dia ny fanarana ao hatrany ny vaovao mivoaka avy eto amin'ny sapan-draharaha famantarana toetry ny andro, ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa tokony ihany koa ifandraika amin'ireo loko izay azon'ny distrika na ny faritra tsirairay amin'ny fandalovan'ity rivodoza gezany ity.